Faly miarabantsika rehetra indray rakizy. Ary faly indrindra indray androany hanolotra tantara mahafinaritra sy mahavariana ho anao. Enoy tsara ary. Onesimosy, Filemona. Fiainana vaovao any amin'ny toerana taloha. Niazakazaka teo amin'ilay lalana kely izy. Tafotoana tamin'ny vato ary nandratra ny tongony ny tsilony kirihitra. Tsy maintsy miala. Leo tsy tia asa toy izao intsony isan'andro. Hanomboka fiainana vaovao lavitra, tena lavitra be, saingy tsy maintsy mitandrina mba tsy ho tratran'izy ireo. Voasazy mafy dia mafy ireo andevo izay mandositra. Na izy ireo nasiana marika amin'ny vy mamay teo amin'ny vatany, na nomena atao sakafon'ny bibidia. Zany eritreritra izany mihitsy no nahatonga ny Onesimosy hiazakazaka haingana kokoa. Ny anarany dia midika hoe ilaina. Mety ho an'ny olona avy nangalatra mialohan'ny nandosirany ve io anarany io? Nanonofy fiainana vaovao tany amin'ny firenena vahiny izy. Te hiafina tany Roma izy. Izy anefa no hevitra fa hiaona amin'ny sakaizan'ny tompony ao amin'io tanàna lehibe io i Onesimosy. Zany tokoa, nandositra ianao. Maniry zavatra eo amin'ny fiainana fa tsy handevo fotsiny. Ary faly amin'izao fiainana vaovao izao ve izany ianao? Rano marina afa tanteraka ny eritreritro. Raha tsy nandositra mantsy ary mbola eo ihany koa ilay resaka vola, everiko fa tsy dia ratsy loatra izao toe-javatra nisy ahy izao. Onesimosy, nitady fiainam-baovao tamin'ny toerana ratsy ianao. Tany Roma, rehefa nifandray tamin'i Paoly Onesimosy, no nahatsapa fa tsy misy afa-tsy ao amin'i Jesosy ihany no ahazoantsika fiainam-baovao. Fa mamela heloka sy ny fanamelohan-teny izy sy manavao antsika. Efa naniry ny hanomboka ny fiainanao tahaka ny tamin'ny voalohany ve ianao? Jesosy no manome fiainana vaovao. Omeny izay rehetra miaiky ny helony sy mahatoky azy izany. Nandray izany fiainana vaovao izany i Onesimosy. Inona ary ny dingana manaraka? Ny tsara indrindra dia miverina any amin'ny Filemona tomponao ianao. Verina any? Aza manafa hanoratra taratasy mba homenao azy. Namako izy. Tian'i Jesosy izy arandray anao amin'ny kafaliany. Noho izany dia niverina tany i Onesimosy. Tonga eto indray ianao, efa nitady anao izay teny rehetra teny. Tondro ity taratasy ity ho anao Ry Filemona malala, mandefa ny Onesimosy any aminao Efa nanomboka fiainam-baovao niaraka tamin'i Jesosy izy. Arananao ratsy taminao izy, dia izao no andony ny vidiny tsy hamerina ny toen-javatra amin'ny laoniny. Nikena mpitiavana i Onesimosy ary niara nitoetra tamin'ny Filemona tamin'ny fo madio izy. Noho ny amin'i Jesosy dia nanana fiainana vaovao tany amin'ilay toerana taloha izy. Izay indray no anjara hafatra ho antsika tamin'ity anio ity. Tahiny tompo daholo, nanolotra ny tantara zokomy.